Ny mety ho toetrin'ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy raika amin'ny 30 Octobre amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 2 Novambra 2024 amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'io rindrin-drahona atsimo atsinanan'i Madagasikara izay efa madiva manalavitra antsika miandalana izy noho ny fisiany izy io anefa dia somary mbola mandrivotra trany ny andro aloha any amin'ny manodidina ny taolanaro. Na izany na tsy izany aza dia tsy misy ny fampitandremana mahakasika ny haavon'ny alon-drano na mahakasika ny hamafin-drivotra manerana ny morontsiraka i Gasikara. Raha ny vinan'ny toetrin'ny andro ao amin'ny morontsiraka atsinanana kapodamba hatrany kapesta andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 120 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ananky hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora any avaratra izy sambava, adimy mpanonja na hanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra, kapesta hatramin'ny manoro andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky amin'ny manoro, adimy mpanonja na hanonja be ny ranomasina avy ny onja ray hatramin'ny 2 metatra, manoro hatrany taolanaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora ny atsimon'ny vangain-drano, hanonja be ny ranomasina avy ny onja ray metatra sasany hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2 metatra sasany any amin'ny tapany atsimo, taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora, ananky hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora mihitsy indraindray rehefa manakaiky ny taolanaro indrindra ny alina, hanonja be ny ranomasina avy ny onja ray metatra sasany hatramin'ny 2 metatra sasany, morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika amin'ny masoandro ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hanonja be ny ranomasina avy ny onja ray metatra sasany hatramin'ny 2,4 metatra, Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko fa mety arahana orana tandrifin-drahona indrindra ny alina ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, iodina ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja aotra faingo 10 metatra ka hatramin'ny 2,2 metatra, Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona vitsy ny alina sy ny voamaraina, itsoka avy avaratra ny rivotra ny maraina amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, adimy mpanonja na hanonja be ny ranomasina avy ny onja aotra faingo 9 metatra hatramin'ny 2,3 metatra, Analalava hatrany kapodamba, anorana tandrifin-drahona mahalana eo anelanelan'ny Analalava sy Nosbe, omaina ny anakafa ho avy atsinanana ny rivotra manakaiky ny tendrony avaratra ka manodidina eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora, iovaova kosa ny akafa ka eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hotonina adimy mpanonja ny ranomasina hanonja be indraindray avy ny onja aotra faingo 4 metatra ka hatramin'ny 2 metatra, hahatratra 2 metatra sasany indraindray rehefa manakaiky ny tendrony avaratra.